Loana angamba dia nifisaorana anareo TVM tonga aty aminay aty misena aty manontany anay sénateur mpanao politika. Voalohany aloha dia za sy juriste fa efa miteny daholo ny juriste anisan'izany ny vice-présidente-ny commission juridique tato aminay dia madame lasa ministre ny fisarana amin'izao fotoana zao nationalité amiko tokony misy acte administratif, tokony misy acte administratif zany. Voalohany mangataka le olona za manomboka zao sy teo gasoa dia manapa-kevitra mamoaka fanapa-kevitra zay olona tokony afaka manao an'izany nandefasana an'le fangatana. Faharoa, misy akolafin'olona na olona anankiray mitoro hoe io olona io sy tokony ho gasoa no mianton'izao sy zao dia hoentina any am'izay sy ato tribunal leny manam-pahefana amin'izany sa ny satratry hoe ny haute cour constitutionnel sa ny parlementaire dia hoentina any zany ny fitoriana dia mivoaka ny fanehina mididy mikasika an'izany ny fanapa-kevitra mikasika an'izany dia hoe ty olo ty dia déchu amin'ny nationalité magasy anazy. Zay zany le acte administratif lazay koa fa le hoe déchéance automatique atao kosa sy mifanaraka amin'ny lalàna zany io zao hoe tokony ny déchéance d'office sy tokony isy zany fa tokony misy acte administratif manamafy hoe ty olona ty dia miala amin'ny nationalité magasy anazy. Zay mazava ny resaka fa ny olona zay mitabataba any andafo be dia be zany no déchu satria izy rehetrarehetra mipetraka any io nakabetsany double nationalité do izay zany no itenenako an'izay fa le olona rehetrarehetra mipetraka any andafo io betsaka amin'iny manana double nationalité mibetsaka na neto misika koa misy BDP manana nationalité olombelona zany gasy citoyen ny président ny andraikitra fa ny mahacitoyen sika rehetrarehetra atandremo fa mitovy zo sika amin'ny mahacitoyen sika rehetrarehetra mitovy droit dia mitovy tena olana amity manko zany olana hoe lasa problématique dia ny président zay censé zany tena hoe hiano nilay fiandriana-pirenena raha raisina ohatra fotsiny zao ary ny resaka fiadina ny îles éparses dia aona moa zany no fahafahan'ny président zany miaro îles éparses nefa le président français izay mandrivotra îles éparses ho azy eo ainona mifanokevitra mikasika an'izay zao izy ny îles éparses date pas d'aujourd'hui fa tany ambolohany io dia namboariny général de Gaulle nanala fiorana an'io tamin'isika malagasy asa misy tombosoa anazy angambo miady an'io président Ratsira mbola miteny miady an'io koa président Andry Rajoelina amin'izao fotoana zao ny fananana double nationalité tsy manala amina olona anankiray ny patriotisme anany zay dia izy niziniko eto zay fa io président Andry Rajoelina io gasy olo malagasy feno na ny rainy na ny reniny malagasy feno ka ny patriotisme ataoko angamba fa mba mampiseho ihany izy andavanandro souveraineté tena an'izany matetika izy ny ina fiandrianam-pirenena ny reharehan'ity firenena ty ary asehony amin'izay zavatra atao na double nationalité no be dia be ho any gasy manana amin'izany fa zany zany dia midika fa hoe ianao zany raha double nationalité dia baiko ny vazaha ny problème îles éparses ane mbola lalina be io ny fananana nationalité zany dia tsy maintsy ajainao ny sakan'le nationalité sakan'le firenena zay arahana oaiza zany malagasy izy aloha malagasy izy aloha zay ny azadino zay malagasy raisy reny fa ny hoe ny gouvernement français mihitsy ny manasomia ny acte nationalité ny lehibe ny gouvernement français manasomia fa izany kotra tsy manala aminao ny hoe za zao ohatra za zao raha ohatra manana an'izany double nationalité zany
du jour au lendemain ve za de za zany masiary tena ho breton fa adiniko ny any amin'ny sud-est sy possible zany fa sud-est hatram'izay fa nangana azo nationalité française taty orina ataoko angamba fa lasa danja iny anankiray iny par rapport am'ty magasy anaty hatram'izay fa rehefa mangataka n'lay naturalisation anao dia misy engagement sainy anaovanao sony hoe engagement hoe aza tiavina sony le tanindrazana misy inareo ve izy mangataka nationalité dia misy engagement zany ao misy apetrany misy engagement zany hoe aza mitaky sony ianareo zay zavatra tokony takinareo tombontsoa frantsay ny voalohany nytombontsoa français nytombontsoa frantsay nytombontsoan'ny gasy koa ngamba ny tokony tena voalohany indrindra fa indrindra raha olona filoha pirenena da olona filoha pirenena izy a matoizina naiko teo dia fantany koa fa manana andraikitra mivatana izy amin'le vahoaka ny fidina azy ka nohony zany dia ataoko ngamba fa ny aty aloha ny taony voalohany no ataony ino loavina tapony loha araky ny fomba fitenitsika le aty Madagasikara sy ny magasy anazy fa ny manaraka any ino moa ny engagement sy mainsy horaisina ny engagement ny taratasonavina zany dia hoe mijanona eo fa président de la république na firenena anankiray anao ataoko ngamba fa nively rano 3 amby folo aloha ny tena inona monda masaka ondoanao sy ny tiano ny tanterana ny anasoa am'ty Madagasikara ty aloha sy le vahoaka malagasy ao aminy fa zany mety asa misy ihany koa ny calcul madinidiny ohatra zazahora zany mangataka nationalité française zany sy de misy zavatra manokana tadiaviko am'zareo reo fa ho angamba hoe pour faciliter ny visa angamba de zay de ampinazy fa le reste sy de je me sens pas trop concerné hoe ny sisa koatran'izay hoe andeha anompo an'ny la France andeha anaotra hividy trano any Bordeaux zao sy vidy an'izany fa any farafangana dia ao rehefa retraity dia rehefa vita ty mandana ity dia mody any farafangana dia lasa mpamboly dia ohatra nyody rehetrarehetra dia faly satria amoron-dranomasina ny misy nytrano entin'ny fanorana lavitra be misy tia raha ty satria hitarian'ny zareo ny olona tsy akato miandro mpanjakana zay misy eto am'izao fotoana zao tafiditra ao anatin'izany ny filohan'ny repoblika ireo ny premier ministre ny any amin'ny fiarovana zany hoe manan-kevitra zany zao hibaiko ny olona hibaiko ny miaramila tsy akato ny filohan'ny repoblika ahoana no fanohan-kevitra mikasika zay to voalohany aloha ny ao amin'ny préambule-ny constitution sika dia hoe ny vahoaka masy mandidy mametraka ny finoana an'Andriamanitra ndrenanahary ny masy mandidy dia ny vahoaka fa sy ny mpanohitra mpanao politika ohatranay reny sy mainsy miteny izy manana an'izay mitenenina izy fa ny vahoaka ny masy mandidy dia hoe tsy akatony filoha-pirenena sy misy nylaza zao hoe sy tokony anangasaina tsy tokony hiatrika ny maso miaramila efa nivalin'ny général commande ny gendarmenao seg zany tamin'ny fifatsafasy farany teo fa za io izy dia andehanao maso fa ny lehibenay araka ny constitution sika misy hatram'izao aloha dia mbola ny président de la république ny lehibe faratapony tafika dia anao an'izany zay io izy ka ny sasany izay mitaonany olona hoe aza manangasaina sy voavoalohany mako zany misy koa tany Majunga hoe sy mbola teraka tamin'izany 47 zany misy an'izay ny tany amin'ny ozy reo miteny am'izao fotoana zao io dia zao indray sy anangasaina tsy anina moa zany sy anamarika ny ty 26 juin 2023 ty io dia aza dino fa ny célébrena ny taonany azo osaka ny fahaleovan-tena sy anniversaire ny président Andry Rajoelina fa fanamasinasika taranaka faramandimby ny ady nataon'ireo ray aman-dreny tany aloha ka nazahoasika n'izany fahaleovan-tena zany amin'izao fotoana zao sy anniversaire ny président Andry Rajoelina raha manaso anao amin'ny anniversaire ny président Andry Rajoelina aza tonga satria ho an'ny mpanao politika sasany dia le président Andry Rajoelina ho anazy dia fahavalo fa ho anay sportif tsy misy fahavalo eny ambony terrain fa adversaire
rehefa vita ny matitra mifandray tanana mifanoroka zany efa boksany atao dia mifanoroka mifanao akolady iny fifanajana ny dikan'iny miadimetra anao fa hoe tsara ny nataonao tandroany fa ezaka amin'ny andro manaraka anao sarasara leoatra nataonao io fa tsy hoe zao afangaronao do zao zavatra rehetrarehetra zao c'est-à-dire ireo olona miteny an'ireo zany Andriamatoa Bertrand, ce sont des hommes du pouvoir, c'est pas des hommes d'État. Fa raha homme d'État anao sy tokony asiana resaka ny fanangana saina sy ny hoe maso tokony atao amin'ny mamasina fanamarena ny ino moa zany ny fotoanany nazahosika ny fahaleovatena fa mampifangaro zany tsy fitiavana olona le izy zany hoe alakopika sy tiako tare ennemi io amiko fa sy adversaire politique koa tsy zay ihany fa mbola tadiavin'izy ireo ihany koa ny fametraha-pialany ny filohan'ny repoblika inona no faneho-kevitra ao am'izay lafin'izay fametraha-pialany ny filohan'ny repoblika sy voandroanany zany Bertrand sy voandroany zany ny resana teto tianao ve io lalana tiany sasana andalovana io andao anao transition andao anao fokonandoha-pirenena andao anao inona ndray accord politique efa natao teto-dolana e zany rehetrarehetra zany fa io fomba kolaka ireditena ny natao hatram'izay ny karitena ndry erazonary mampianina ny fitondrana dia hoe rehefa nandaitra tamin'iny maninona mora verina koa mitindre mitoraka aty ka ny président de la république ny adinony sasany dia ity nisy olona ny fidina tonga an'io tao fa le olona ny fidin'iny koa zany le 55% dia anaiky fosiny zany hoe satria zany no dradradradraina eto amin'ny capitale leto sy dradradrainy olona mpanao politika sasany dia tonga dia anaiky fosiny satadiavany sasany zany eo le 55% afaka milaza ve anao fa mbola eo le 55% président io aloha no nalany anazy zay nanaovako référence am'le 55% fa mitohiny ho hitasika eo zany 2023 dia o za hoe ndao anao fifidianana teneniko zany tamin'ny farateo andao no fifidianana andao irofo nanao an'io ina moa zany code électoral io ane sy ty fitondrana ty fa le teo aloha manina tsy mivana tamin'izany fotoana zany andao irofo amin'ny fifidianana alao oetirany am'le vahoaka masy mandidy ny raharaha dia le vahoaka masy mandidy no manapaka hoe ity no ataona eo fa siry ity no averina eo fa siry dia amin'izay fotoana zay mazava nyresaka hoe ny vahoaka ny nanapaka fa sy hoe olona rehefa milaza ho mpanohitra anao dia anao ny tompony ty Madagasikara tya ka afaka mandidy hoe mialanao président anao sika sy anao an'izao sika izao ny eritreretina io atao fa any amin'ny fifidianana sika ndao hikatroka raha resinao zahay dia araka le teniko io za mo sportif raha teo matao champion d'Afrique sy de Madagasikara imbesaka ny sportif a zany rehefa minisitra ny ompana sport io indro dia raha resinao a dia mandray tanana hoe resa androany ekeko ny fahareseko zay sy tarika olona misy eny an-dalambe anao korotana hita asa tadiavany sasanao atao ohatrany izao i Soudan misy n'izao fotoana zao ve ty Madagasikara ty sika sy manana frontière androfirana fa ny Soudanais afaka mandofotra ny Tchad afaka mandofotra ny toerakafa fa sika eto ranomasina ny manodidina ka mieritsereta tsara ihany satria io fahitako anazy ohatra famolo volana zay fa no manana zavatra sy de manjary loatra hoe ho amin'ity firenena ty satria averiko homme de pouvoir rehefa sy homme d'État hoy Napoléon zay hoe ceux qui ont soif d'or izy veulent le pouvoir pour la richesse qu'il procure zany io manahirana andry zareo hoe raha eo amin'ny fahefana zany da afaka manao an'izay tiako atao fa indrindra io vola tiandry zareo topohina io fa za sy manompo vola fa manompo Andriamanitra sy anompo vola misy ao amin'ny fiaina mandrak'izay doriamena ka niady zay ihany hoe averenao any amin'le vahoaka sy lavitra tsony mois de novembre aleo sika hifatoko amin'ny ny ina ny fanomanana an'izany fifidianana zany ianareo mpanao politika mpanohitra azavain'ny vahoaka ny programme anareo dia raha ohatra ka tiany anareo dia azy roborobo iazakazaka any aminareo izy raha resy zay dia miala zay ianareo indray ny mitondra fa raha resy ianareo dia mbola zay zany mitondra mandrindra ny 10 taona dia miendrasa ireo fa selany ny 10 taona
raha nisy Andriamanitra miteny aminao hoe hofatiny ao raha afaka 5 taona tena sahirasaina anao Bertrand, malaky be ny fandeha andro amin'izay fotoana zay, fa rehefa resy anao aloha zava ny resaka dia mifampiarahaba tsy misy gasom-pifavalo eto hafa sy ny mpanao politika sasany mihevitra hoe favalo zay sy mitovy hevitra ao.